Fiatoana ny fitsabon'ireo marary ary ny fanarahana ara-moraly sy ara-tsaina ireo no fepetra noraisiny ny fitondram-panjakana manoloana ilay loza ny seho nahatsiravina teny Anjozorobe izay namoizana in'olona hatramin'ny 700 mahery. Araka izany, tsy mianina fotsiny amin'ny fitsaboana ara-batana ny fandraisana tanana ireo niarambona ireo izay namoy ray aman-dreny, mpiray-tam-po, vady aman-janaka fa mila tohana ara-moraly ihany koa. Io no nambaran'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka tonga nitsidika teny amin'ny hopitaly HGR androany. Tsy hitany mandray anjara amin'ny fitsaboana any fa le accompagnement psychologique ny fitenenana azy zany mampalemy le zazakely ireo sy ary izy rehetrarehetra ny ato amin'ny hopitaly ato dia saiky very ray-tam-po, very zanaka, very ray aman-dreny daholo dia tsy maintsy misy an'izay le accompagnement psychologique zay. Izay no nangin'ny fianakavian'ny ministera fahasalamana androany. Tonga teto mihitsy aloha mijery fahazahoana manatana izy ireo sy manatsara an'izany hitantsika prise en charge na fikarakarana azy aty amin'ny toeram-pitsaboana. Ankoatra ireo 720 maty, 420 no naratra tamin'ity loza ity ka ny 120 tamin'ireo no manaraka fitsaboana ato amin'ny hopitaly HGR amin'izao ka ankizy lava taona no kely indrindra. Tapaka naratra amin'ny vatana, loha, maso ireo no ankamaroan'ireo naratra. Tsy misy atahorana intsony kosa mahakasika ny ain'izy 120 mena-day ireto raha ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra voalohany ny hopitaly HGR androany. Nandritra ny fitsidihan'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka teny amin'ny HGR ihany koa dia nanolotra fandriana misy 730 ho an'ny sampana misahana ny fitsaboana ny zaza ny ministra.